Ho ampitombona ho aminareo any havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy ilay tompony finoantsika. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra ianao a, faly misaotra sy mideranao zahay, ary ny fonay manontolo, ny sainay manontolo, ny fanahinay manontolo no entinay midera sy mankalaza anao, Andriamanitra be voninahitra sy be fitiavana. Tsaronay ny fitantananao mahagaga sy ny fitondranao soa. Tsaronay ny famondram-po sy ny fiantrana. Hitanay ny famelan-keloka izay atolotra ao anay isan'andro. Ankehitriny izahay dia noho ny fitiavanao dia mbola handre indray izao teninao izao, ny teny masina avy amin'ny soratra masina, entina hitarian-dalana ny mpino, anarahana ny sitraponao. Koa mitenena aminay Tompo araka ny fombanao, fa vonina iaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havana amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika indray ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany, toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy fahafito amby roapolo hatramin'ny faharaika amby telopolo. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahafito amby roapolo hatramin'ny faharaika amby telopolo farany. Vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ianareo no tenan'i Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana: voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana ho enti-manasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samy hafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra? Mpaminany va izy rehetra? Mpampianatra va izy rehetra? Manao fahagagana va izy rehetra? Manana fanomezam-pahasoavana ho enti-manasitrana va izy rehetra? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra? Mandika teny va izy rehetra? Nefa manorifatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ny apôstôly Paul dia manome sary maromaro amintsika ankehitriny entina anoharana ny fiangonana. Misy fotoana tenenina fa ny fiangonana dia tahaka ny trano arafitr'Andriamanitra, ka i Kristy no fehizoro indrindra, ary isika no tahaka ny biriky arafitra hanomeza ny tranon'Andriamanitra izany. Eto indray kosa dia ambara fa ny fiangonana dia tahaka ny tena, tahaka ny olombelona, ka i Kristy no lohany, ary ny fiangonana no singa mandrafitra izany tenan'ny olombelona izany. Ao anatin'izany no atarafatsika ry havana fa zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra ny fisianao, tahaka ny fisian'ny singa samy hafa amin'ny tenan'ny olombelona, no mampanandanja eo anatrehan'Andriamanitra ny fisianao ihany koa.
Arak'izany dia aseho n'ity tenin'Andriamanitra ity fa ilaina Andriamanitra ianao hanatanteraka ny fikasam-pamonjena miaraka aminy. Ilain'Andriamanitra ianao satria misy dikany eo anatrehany ianao. Ny olona manodidina anao mety tsy mila anao. Ny ao an-tokantranonao mety tsy mila anao. Ny fiarahamonina mety tsy mila anao. Mety marobe no tsy mila anao. Fa ity tenin'Andriamanitra ambanimasontsika ity dia mampahatsiaro fa ilain'Andriamanitra ianao. Misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra ny fisianao ary ilaina ianao hanatanteraka ny fikasam-pamonjena miaraka aminy. Ahoana no ilazana fa ilaina ianao? Nisy fotoana na i Davida ary dia notenenina fa izay mpiandry ondry kely iny, kanefa nilain'Andriamanitra nametrahana ny fitokisana ampiorenana ny seza fiandrianana. Nisy fotoana Josefa mba nihevitra ny tenany hoe izay mpandrafitra kely ity ve? Fa nilain'Andriamanitra hitondra anarana lehibe ho rain'i Jesosy Kristy. Ka natoinona misy anao dia tsarovy fa ilain'Andriamanitra ianao. Nahoana ary ianao no ilain'Andriamanitra? Inona no mety ho vitanao amin'izany fanatanterahana ny fikasam-pamonjen'Andriamanitra izany? Voalohany, ilain'Andriamanitra ianao satria momba ny tenan'i Kristy. Ilain'Andriamanitra ianao satria momba ny tenan'i Kristy, izany hoe élément anankiray ao anatin'ilay tenan'i Kristy, ao anatin'ilay tenan'ny fiangonana ianao. Izany hoe singa iray mandrafitra ny tenan'i Kristy ianao, ka ilainy ny fisianao. Rehefa mamaky isika manomboka amin'ny 4:140 hatramin'ny 4:20 izay eo ambony eo, dia manomboka ho takatritsika ny hasaribidiny ny fisianao eo anatrehan'Andriamanitra, satria ilaina ianao. Ny olona tsiraray avy dia tahaka ny singa samihafa izay mandrafitra ny tenan'i Kristy. Misy hoy izy no tahaka ny maso, misy ny tahaka ny sofina, misy ny tahaka ny orona, misy ny tahaka ny tanana sy ny tongotra sy ireo singa samihafa izay mandrafitra ny tenan'ny olombelona. Amin'izany ambara fa ireo singa ireo dia tsy misy singa izay omena voninahitra kely na isinga omena voninahitra bebe kokoa. Hoy ny ambarany 7:20 manao hoe, ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafitsika voninahitra bebe kokoa, ary izay tsy misy haja momba ny tenantsika no hajaintsika kokoa. Izany hoe eo anatrehan'Andriamanitra dia misy hasiny, misy dikany avokoa ny tena rehetra. Ny zava-dehibe dia ny hoe feno ny momba ny tena ny Kristy. Io tenan'ny Kristy io ilay nambarantsika teo hoe fiangonana. Arak'izany ny mpino tsiraray avy dia misy dikany sy ilain'Andriamanitra handrafitra ny fiangonana. Fiangonana lavorary ny fiangonana, fiangonana voajary tsara ny fiangonana, dia ilaina avokoa ny singa rehetra handrafitra azy. Tsy misy hoe fiangonana dia tsy ilaina ny tanana, na tsy ilaina ny tongotra, na tsy ilaina ny maso, fa manjary lasa fiangonana sampona ny fiangonan'i Kristy. Ary Kristy tsy nanorina ny fiangonana ho tahaka izany. Noho izany ampahatsiaroviny ity tenin'Andriamanitra ity indray isika tsiraray avy. Niza mandre izao tenin'Andriamanitra izao, niza isika mpino
dia ampahatsiarovo ny tenin'Andriamanitra fa ilainy tompo isika handrafitra ny fiangonana, ilainy isika hipetraka amin'ny toerana izay misy atsika tsiraray avy, hahafeno sy hatomombana ny tenan'i Kristy dia ny fiangonana izany. Ny olona riavana mety hiteny manao hoe tsy ilaina ianao, tsisy ilana anao, inona koa izay ianao. Fa Andriamanitra kosa dia miteny manao hoe satria mahalala eo masoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Aseho mandrakariva fa ilain'ny tompo ianao amin'ny mahatenan'i Kristy ianao, amin'ny mahisany momba ny tenan'i Kristy ianao, handrafitra ilay fiangonana dia ny tenan'i Kristy etỳ an-tany. Arak'izany dia zava-dehibe no hamenonao ny banga, hamenonao ny anjara toeranao eo anivon'ny fiangonana. Tsarovy, ilaina ianao satria isany momba ny tenan'i Kristy. Fa ny apahany betsaka amin'ity mofinainantsika ity rehefa mamaky ny 5:20 sy 7:20 ary 7:30 isika dia mahita fa ilaina ianao hampivelatra ny fanomezam-pahasoavana. Ilaina ianao hampivelatra ny fanomezam-pahasoavana. Ny ilan'ny tompo anao zany dia tsy ilay ianao mandrafitra fotsiny ny fiangonana, mandrafitra fotsiny ny tenan'i Kristy, fa ianao izay miasa amin'ny andraikitra izay nametrahan'ny tompo anao. Izany hoe raha tanana no nametrahan'ny tompo anao dia hiasa mba handray, raha tongotra dia hiasa mba handeha, raha vava dia hiasa mba hiteny, raha sofina dia hiasa mba hiaina, raha maso dia hiasa mba hijery, arakaraka ny andraikitra nomen'ny tompo anao. Eto dia fanomezam-pahasoavana no hitenenana azy. Ny fanomezam-pahasoavana dia ambara fa arakaraky ny singa, arakaraky ny anjara toeran'ilay singa mandrafitra ny momba ny tenan'i Kristy no andraikitra raisin'ilay singa tsiraray avy. Tsy ho ary ho apôstôly avokoa ny olona, tsy ary ho mpampianatra avokoa ny olona, tsy ho mahay fahagagana avokoa ny olona, tsy hay hanasitrana avokoa na hiteny amin'ny teny tsy fantatra avokoa ny olona rehetra. Fa samy manana izay nametrahan'ny tompo azy, samy manana ny fanomezam-pahasoavana. Ny zava-dehibe ry havana malala dia ny ahafahantsika mampiasa ny fanomezam-pahasoavana amin'ny andraikitra sy ny toerana nametrahan'ny tompo antsika tsiraray avy, amin'ny mahasinga ny tena ny Kristy antsika. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ady hevitra lehibe tao amin'ny fiangonana tany Korinto tamin'ny fotoan'andro ny momba ny fakana tahaka ny apôstôly. No heverina fa ho apôstôly mahay ny zavatra rehetra ny apôstôly, ary ny ady hevitra mihitsy aza tamin'ny fotoana hoe izay any Paoly, izay any Apôlôsy, izay any Petera. Ary eto te hiteny ny apôstôly Paoly fa ny apôstôly dia singa anankiray ihany amin'izay mandrafitra ny tenan'i Kristy, ary tsy misy singa iray fotsiny afaka hiasa ho azy, fa samy miasa amin'izay andraikitra nametrahana azy ny singa, ary mifameno ireny hahatanteraka ny asan'ny tena iray manontolo dia ny fiangonana. Izany hoe zany, raha tiantsika handroso ny fiangonana izay tenan'i Kristy etỳ an-tany dia samy manatanteraka ny andraikitra izay nilan'ny tompo anao. Izao ry havana ny tadio, ilain'ny tompo ny tanana hanao ny asa mba handray, ilain'ny tompo ny tongotra mba handeha. Arak'izany, ilain'ny tompo ianao hanao ny asa izay nividianany anao, tsy hitoetra fotsiny amin'ny momba ny tena no ilain'ny tompo anao, fa ny hanao ny asa ihany koa mifanaraka amin'izay nividianan'ny tompo anao. Raha tsy izany dia tsy vitan'ny vatana
sampona ny tenan'i Kristy fa lasa ho vatana malemy mihitsy aza amin'ny lafiny sasany ka tsy ho amin'izany no nanorenan'ny tompo ny fiangonana fa mba hahatonga azy mba hiasa sy havokatra tsara. Ety am-pamaranana ry havana dia manao antso amintsika. Nisy ady teny be ihany tamin'ny fiangonana momba ny fizarazarana tao amin'ny fiangonana tany Korinto fa izay tena ambaran'i Jesoa amin'ny alalan'izao soratra masina izao fa ilaina ny fahasamihafana ary tsy maintsy misy ny fahasamihafana fa tsy maintsy hiara-iasa kosa nefa ireny hampandroso ny tena iray dia ny tenan'i Kristy. Ahoana ny fomba natanterana izany? Ny 9:30 dia milaza hoe nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra. Rehefa vakintsika ny 7:12 eo ambany eo dia mazava ny tiana tenenina fa momba ny fitiavana no antsoina hoe fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ka ny ahafahan'ny fiangonana rehetra mampiasa izany fitiavana izany no ahafahana manatanteraka ny andraikitra sy adidy izay nentsony tompo antsika tsiraray avy. Tsarovy ary ilain'ny tompo ianao fa tena mandrafitra ny vatan'i Kristy ary ilain'ny tompo ianao hivelatra amin'ny fanomezam-pahasoavana izay efa napetraky ny tompo taminao. Dia Andriamanitra irery aminy voninahitra ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay mampahatsiaro anay fa ilainao Andriamanitra izahay. Nizaniza pino nanaiky anao Jesosy Kristy ho tomo sy mpamonjy dia ilainao fitaovam-piasana handrafitra ny tenanao Kristy. Tsaronay ny antsonao ireo jentilisa maro tahaka andry Kiro sy mpanjaka izay na dia jentilisa ary dia nilainao anatanteraka asa-pamonjena teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Tsaronay no ny antsonao ireo mpianatra maro samihafa na jiosy na jentilisa, naneonao fa ilainao izy ireny ary izay koa vonona ankehitriny hiasa amin'izay ampiasanao anay, hivelatra amin'izay ampivelaranao anay, mba ho tanana mba handray tongotra mba handeha, vava mba hiteny, sofina mba hiaino, maso mba hijery, fo mba hitepo, saina mba hieritreritra amin'izay nentsona ho anay tsiraray avy. Fa tahaka izany koa ny hitondranay ambavaka eo anatrehanao Andriamanitra ray, ny amin'ny lalana izay nitondranao an'ny firenenay amin'ny toe-javatra samihafa izay hatrehany amin'ny fiainana sarotra, tompo tantano sy vimbino, hahita ny tavanao mpamonjy, handray ny fahasoavana lehibe avy aminao. Ankehitriny ankininay sy apetraka am-pelatananao izany vavaka izany. Ianao no antenainay sy toky ny amin'ny hoavinay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.